mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony ny fiderana deo azy mandrakizay ilainandresy tompony fanalainy misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka tsy hoelintsony ahitazisika ny ranomaso ho fafany voatranondray tapitrany ady tsy hoelahit ny mpamonjisika Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka rehetra Jesosy malalo lay taranaka manompo anao maikohaka tanteraka eo anatrehanao ianao Jesosy le anarana avo ambony ny anarana rehetra lay mpanjaka ny fanjaka tompony tompo mikohaka tanteraka eo anatrehanao ny zavaboary rehetra ny lohalika rehetra dia mandohalika eo atongotrao Jesosy malalo masina anao tompo Duniano lalanantsika sy ireo zay ino azy mihirafirana ho anjanako ny naranao avo indrindra sy lehibe indrindra ambony ny anarana rehetra ny fiandriana sy fanapana fahefana
sy toerana rehetra dia ambany anaranao ny anjely masina ny voarmy masina misandratsy aminao masina masina mandrakizay hoanao ilay navotana vovela eloka hirafirana firana wanzanaku ira wansmantakizayame rewanzelmi masina nivuami masina misandratianda masina mandrakizay enuniulunao mira wanipanzaka lai masina mandrakizay anao masina masina sile bendita abun kenaranare nifiatia sifanapana faefa situeranare kembangnya narana oh teson narana avindita masina mandrakizay. Alléluia. Ao afontananao dia
asio fisaorana mamy be, asio fankasitrahana mbola tsy nisy ohatr'izany avy ao anatinao. Mameza voninahitra an' Jesosy. Izy ny mpanjaka ary izy ny mendrika ho asandatra eo amin'ny fahamasinany, eo amin'ny fiandrianany sy ny fahalebiazany ary eo amin'ny fanjakany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asarbidiny fanatrehanao. Misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny fahafahanay afaka mitondra ny fiankofana sy ny fideranay eo anoloan'ny seza fiandriananao be voninahitra. Zava-poana ny fiainanay rehefa tsy eo ianao. Indraindray mieritreritra izay hoe toy ny misy zavatra, toy ny feno zavatra nefa raha vao tsy eo ianao Tompo, dia fahamainana sy fahafatesana. Eto amin'ny fanatrehanao izay no miravoravo sy faly mahatsapa sy mahatsiaro, fa ny tsiponinao sy ny samborinao avy tao anaty aizina, nentinao anaty mazava. Ny soronao tsy ho isan'ny mpanota ary natsanganao ho isan'ny zanakao. Misaotra andro maraina, misaotra betsaka ny tsiraray avy izay mbola novelominao nomenao hery sy tanjaka tombonandro maimaimpona, mankasitraka anao amin'ny fonay manontolo izay. Averiny aminao ny voninahitra satria tena mendrika ho anao izany, ary anao izany, indrindra anao mandrakizay izany. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra ny amin'ny teny. Rehefa miteny ianao dia mitsahatra ny fananay, miadana ny fonay, misokatra ny sainay. Me mahita vision izay ny amin'ny zavatra ho avy, ny amin'ny mandrakizay, ny amin'ny antony nahararaka anay, ny amin'ny antony nahatonga anay naharatra, ny antony mahatonga anay resy. Ao amin'ny teny izay ny me mahalala hoe tsy mahay miaina izay ny mahatonga anay tsy mahita anao. Eka dia ho fotoana anankiray ahafahany tsiraray avy mifankahita aminao, ary indrindra mifankahita amin'ny fankasitrahana indray androany maraina. Izaniza tonga eto androany niditra teto amin'ity varavarana ity. Ianao mahita sy mahalala toy ny boky mivelatra miharihary anatrehanao, tahaka ny tafika andrefa tanàna, ny fiainany tsiraray avy, izay manjo, izay mamvesatra, izay tsy vita, izay tsy zaka. Fa zany rehetra zany rehefa tonga eto fanatrehanao dia fantatray fa azo karakaraina ary azo vahana. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hiteka mafy tsara ho an' Jesosy. Araboana eo akaikinao izay tandrify ianao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe mahafinaritra fa misy mpivady dia mifampiarahaba indray. Alleloia. Afa mihitsika teneno izy manana teny ho anao Andriamanitra androany hoe teny hanova zavatra hoe le izy. Alleloia. Andao tsika hiteka mafy tsara ho an'ny Tompo. Mazaho toerana vetivety. Raha misy fandaminana azotsika atao mahakasika ny seza, mahakasika ny ankizy, raha mba mety, satria tsy maintsy mifandamina kelitsika androany. Fandamina kelitsika dia Alleluia. Dia mankasitraka atsika izay manaiky hitsangana ihany koa mba ahafahan'ny olon-dehibe sy ireo vahiny mipetraka. Raha possible fotsiny atao izay mba mampahazo aina anao ihany koa, satria tsy hoe tsy omena seza ianao dia sady tsy mandre toriteny. Afaka mipetraka amin'ny tany koa raha sy diso hoe eto koa afaka hipetrahana ety amin'izay, eto koa afaka hipetrahana. Ay tsy mety tsy azo hipetrahana za fa tsy azo kahitsy. Rehefa asikely micro any ay vetivety kely dia amin'izay manomboka tsika efa mahazo aina tsara daholo mbola indrindra. misy toerana somary malalaka aty aloha aty reny sezy reny Mba afaka mandrosina ny raha mbola misy tsy mahazo. Mentsika toerana ny olon-dehibe raha sitraka ireo izay afaka mitsangana dia manatevin-darana ny fitsangananao an' Jesosy tsika. Alleloia. Misaotra tompoko.
ato pasitera mbola misy izy. Ato amin'ny akavanana ato akavy avy any aminareo zany mbola misy toerana malalaka ty aloha tompoko. Ho an'ny ray aman-dreny na ireo izay tsy afaka mijoro ela. Raha possible mantsy mba to dia misy mipetraka eto dia mba hanyarina no mipetraka zay ao ariana raha ohatra ka. Mino fa amangany fotsika miaraka amin'ny fo ny vangin'Andriamanitra. Amen. No hevitra androany mitondra ho amin'ny éducation caractérielle. Ohatran'ny zavatra mananana be fa io fotsiny ilay izy rehefa tonga ny tendra aveo dia ho azonao. Communion ho amin'ny éducation caractérielle. Ny fiombonana anabe ny toetranao. Ilaina ny fanabeazana. Ny firenena tsy misy éducation dia firenena potika ary firenena rava. Ary tsy maintsy atsangana amin'ny alalan'ny éducation ny firenena anankiray. Raha miteny hoe firenena dia tafiditra anatin'izany ny tokantrano, ny tanora, ny lehibe, nizaniza. Ary ny fanabeazana sain'Andriamanitra hidirantsika dia fanabeazana ny toetra. Communion ho amin'ny éducation caractérielle. Aloha hidirako amin'izay dia tiako ho fantatrao fa Andriamanitra nanome zavatra ny olona. Andriamanitra nanome saina. Inona nomen'Andriamanitra? Nanome saina ny olona Andriamanitra ary io saina io dia ahafahan'ny olona manao zavatra be dia be. Jerentsika ny Genesis 2:15. Genesis 11:5. Misy zavatra mahavariana be eto. Satria amin'izay faratapony ataonao dia ampiakarin'Andriamanitra fotsiny robinet dia miakatra ambonin'izay fotsiny ilay rano. Satria izy no mifeny zavatra rehetra. Possible manangana gratte-ciel na tour na trano faran'izay avo be tsisy Andriamanitra. Karaha zay zany ny objectif anao hoe indray andro any pastera mba hanana trano ngeza be dia possible ho fitany devoly ianao hananganana an'izay fa tsisy Andriamanitra. Ho porofoko aminao fa tsisy Andriamanitra ilay tilikambo ny Babel. Misy tia heno ve? Tsangana tanan'izay tia heno hoe tsy nisy Andriamanitra ilay tilikambo. Hoy Andriamanitra hidina. Dikan'izay tsy tao izy zany. Rasa. Rehefa nitsangana ilay trano ngeza be, toy Andriamanitra hidina hijery ilay izy. Taiza zany Andriamanitra rehefa nitsangana ilay trano? Tany trano izy tany ambony. Zany hoe nanangana rery ilay tilikambo zany zanak'olombelona fa Andriamanitra tsy tao. Zay ilay anairan'Andriamanitra antsika hoe tandremo sao dia manangana zavatra tsisy Andriamanitra na manao zavatra tsisy Andriamanitra. Matoa zany Andriamanitra miteny hoe hidina hijery ny tranonao. Ianao ve dikan'izany? Tsy ao an-tranonao zany izy. Tena akaikinao tsy tokony midina izy mijery ianao hoe. Satria izy tokony miaraka aminao hoe. Fa manino reto olona reto no navita nanangana tilikambo sy trano sy tanàna lehibe faran'izay tena hoe tsy takatry ny saina. Mariana aloha fa Kaina namorona ny atao hoe tanàna na ny cité nefa Kaina ny ala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny toro na ny tilikambo dia io Nimrod io namorona azy zany hoe olona tsy ao amin'Andriamanitra no mavita manangana zavatra ngeza be. Ny anton'izay efa nomen'Andriamanitra saina ny olona hanao zavatra fa ny problema sarian'ny devoly ny olona ampiasa ny sainy hanala an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ianao anie havita zavatra na tsy eo ary Andriamanitra fa tia ny zavatra tsy ho vitanao ho any an-danitra. Mihaino tsara ve tsika? 9 naran'i Jesosy aloha Jehovah, indro iray foko ny olona sady ray fanononana izy rehetra. Ity vao fiandohaniny ataony ka izao dia tsisy asakany ninninona izay saintsainy ny atao. Rehefa nomen'Andriamanitra ny fisaintsaina na dia afaka mahavita sy manao zavatra ny olona anankiray. Ny fahendrena na nomeny saina aza miara amin'Andriamanitra. Ary mba hafahanao miaraka amin'Andriamanitra, tsy hoe Andriamanitra ao miara amiko fa ianao no mila miaraka amin'Andriamanitra. Dia tandremo sao dia io sainao io no développenao fa tsy mifiarahanao amin'Andriamanitra. Ndao voafitaka ianao dia teny Andriamanitra hoe hidina hijery ianao. Izay midika fa tsy niaraka taminao izy fa izay izy vao hidina hijery izay nataonao. Fa ny tsara indrindra vao manomboka ianao dia efa eo izy. Vao misainanao ianao dia efa eo izy. Eo ampanaovana an'ilay izy ianao, eo izy. Eo ampamaranana an'ilay asa ianao, eo izy.
Amin'izay fotoan'izay nanomboka mandritry sy aoriana ary ny fahafahanao misitraka n'ilay izy dia niarahanao tamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary izay programa tian'Andriamanitra ahorona manomboka amin'ity taona ity mba tsy zavatra eo amin'ny fiainanao ka nataonao rery tsisy azy. Tsy mahazo manao an'izay tsontsika efa manomboka androany maraina tsy maintsy miaraka amin'i Jesosy. Amen. Misy karazany ny toetra, ary ny toetra dia asain'Andriamanitra anabeazanao. Mila éduquena ianao hanana an'ilay toetra. Averiko zava diso ny teneniko. Tsy hoe éduquena ianao hanana an'ilay toetra, fa tezaina ianao hifankazatra amin'ilay toetra efa ao anatin'ny fonao fa mety tsy fantatrao ary ampahafantarina anao androany. Misy karazana toetra anazaranao ny fiatrianao fiainana ary tezain'Andriamanitra ianao hamoaka ny toetrany mba ho tahaka azy ianao rehefa iseho izy ary mba ho fantany ianao alohan'ny fialanao eto ambony tany. Inona no ifandraisan'ny communion sy l'éducation voalaza teo mahakasika ny caractère. Tena misy ifandraisany be. Raha tsy misy communion mantsiny dia tsy tafiditsika ao amin'ilay toetran'Andriamanitra. Nefa io toetran'Andriamanitra io anisan'ny zavatra ngeza be tian'Andriamanitra iainanao satria nataony ao anatinao, natao aseho sy avoaka. Jaona toko 10:14 Jean 15:4 anaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Ny 17 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Eto Jesosy dia manazava fa raha tsy misy communion eo amin'ilay voaloboka, le hazo sy le sampana le mitsivalana iny, le hazo mijoro Jesosy, le sampana mitsivalana zasenao. Dia raha tsy misy communion eo amin'ilay voaloboka sy le sampana dia tsy mahazo mitondra voankazo le sampana. Tokotra mahentsaritsika fa important be le fahafahantsika mahazo avy ao anaty hoe fa inona arany, inona ny mahatonga ny communion tsy azo kelana raha mbola eto ambony tany. Raha vao tsy misy communion, raha vao tsy mahay miombona amin'Andriamanitra ianao dia tsy mahay mamoaka ny toetrany. Modimody toetrany fa tsy tena toetrany. Fa ny tena toetra tian'Andriamanitra ho hita tsy ianao mody mangina fa ianao tena mangina satria en communion amin'Andriamanitra mangina aminao koa amin'ny fotoana mety anaovanao fahadisoana, atonga anao afaka angina koa amin'ny fotoana anaovan'ny manodidina anao fahadisoana. Inona le fruit? Galatiana toko 5:2-3 minaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy, le fruit de l'esprit dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Tonga dia manondro toetra. Raha vao miresaka hoe vokatra zany dia toetra. Melohan'io io boky ny Galatiana io ny fahafantaran'ny olona ny vokatra vola. Hoe mila mamokatra nareo dikan'izay dia mila mamoaka vola. Fa tonga Jesosy nanome fanamasina mba ho révélé avy ao anaty fa raha vao miteny Andriamanitra hoe vokatra dia toetra izay. Raha vao tsy tonga izany no fanamasina dia samy misaina amin'izay tiany olona hoe dika vokatra hoe mila mamokatra nareo dia mila miteraka. Mila mamokatra dia mila vola le orinasa. Ozy Jesosy ny atao hoe vokatra dia toetra. Ka rehefa miteny Andriamanitra hoe mila mamoaka vokatra ianao dia dikan'izay mila mamoaka toetra. Alleluia. Isika dia tsy afaka mitondra ny toetran'Andriamanitra raha tsy miray amin'Andriamanitra. Zéro communion égale zéro fruit. Ary Jesosy miteny ninina angatahanareo, vao avy miresaka toetra izy dia miteny ninina angatahanareo. Dikan'izay afaka ho tonga sujet de prière le toetra. Rehefa communion ianao hoe tompo te ho tsara fanahy, ampio mba ho tsara fanahy. Tsy mety zany raha mivadinao miteny hoe tatsika hivavaka, Andriamanitra io dada mba ho tsara fanahy. Le dada zany io ihany dia tsy mety satria i dada tsy te ho tsara fanahy ohatra. Fa tsy maintsy le olona concerné ny te ho tsara fanahy mangataka amin'Andriamanitra, vao miasa Andriamanitra miteny hoe ho ampiko ary ianao ho tsara fanahy. Dia ahoana moa no ahafahanao ho tonga tsara fanahy? Asiana olona ratsy fanahy miona aminao.
2 Corinthiens 13:14 aminaran'i Jesosy ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy sy fitiavan'Andriamanitra ary amin'ny firaisana amin'ny fanamasina. Ny vrai communion dia taoriana amin'ny fanamasina. Eto dia miteny Paoly fa ny fanamasina no mitondra ny communion ary tamin'ny alalan'ny fanamasina ny possible ny communion. Nomena ny fanamasina mba hahafahanao manana fiombonana amin'Andriamanitra, hahafahanao miaina ny toetrany. Satria rehefa mamoaka ny toetrany ianao dia mahita azy Andriamanitra mijery ianao, mahazo aina Andriamanitra miaraka aminao satria mitovy ny toetra nareo, mitovy onde nareo. Rehefa mitovy le toetra dia raha vao mitovy ny onde mahazo ny radio. Tsy mikasoka. Hitanao mahatonga ny fiainanao misy zavatra tsy mandeha amin'ny lohany io, kasoka. Rehefa tsy tianao hikasoka io, aza